dia fanamiaravantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay tompontsika sy mpamonjentsika ravana malala omeny izao fotoana sarobidy izay iderantsika ny tompo izao amin'ny fanamariana ny isan-taona ny tobo lehibe farimena amin'ny taona 20 ity fanamariana manokana izay voamariky ny toejavatra ianantsika ankehitriny hivavaka isika ry Jesosy Kristy tompo sy mpamonjenay eo Andriamanitra velona ianao ary satria velona dia miteny sy mampiteny koa koa indreto te hiaina anao indray izay amin'ny alalany zao lahateny ho atao zao ny fananao ny hitarika sy hanazavanay le fananao izay ambaranao fa fanahy ny fahamarinana hampianatra ny zavatra rehetra dia ho voninahitra ao izany ary ho fampandrosoana tokoa ny fiangonanao sy ny filazantsara amin'ny anaranao Kristy velona tompo sy mpamonjy anay amen. Revana malala ny anjara lahateny izay nangatahana ho atao dia ny hoe ny fifoazana fahazavana zao tontolo izao fifoazana fahazavana zao tontolo izao rehefa mamaky ny baiboly tsika riavana Jesosy no niteny hoe izaho ny fahazavana zao tontolo izao ary fantatsika izany amin'ny jaona toko 9:12 kanefa taloha lavitra ny tenenana izany momba ny tenany dia fantatsika fa raha nanao ilay toriteny malaza antsoina hoe toriteny tao an-tendrombohitra izy dia efa niteny koa tamin'ny mpianany manao hoe ianareo ny fahazavana zao tontolo izao ilay Matteo toko 5:12 zany koa raha lazay zany ry havana malala ny hoe ny fifoazana fahazavana zao tontolo izao dia tonga amin'ny fiten'ilay mpanompon'Andriamanitra nanoatra n'ilay boky milohateny hoe ny tantaran'ny lava sy ny fifoazana eto Madagasikara tonga amin'ny fomba fiteny hoe Jesosy miasa no hitatsika eto Jesosy miasa mivantana ary Jesosy miasa amin'ny alalan'ny mpanompony izany no ambara eto ary hitatsika moa fa dia miasa mivantana izy satria zao voasoratra ohatra raha miresaka ny amin'ny fifoazana to farimena manokana antsika dia zao no voasoratra ny mpanompon'Andriamanitra nydrakitra ny tantara amin'ny hoe hoy io ny tompo tamin'ny torakoto izany hoe tsy mba valy ny fangatahanareo zao matsy ilay fifoazam-pana zany fa avy amiko mihitsy ka ny tompo mihitsy no miasa mivantana mamangy ny fiangonana mamangy ny fiarahamonina mamangy ny firenena ary mamangy zao tontolo zao fa tena miasa amin'ny alalan'ny mpanompony koa izy ary fantatsika izany na ireo ray aman-dreniny tobo lehibe dadarainy Solamo zany eo ny Beravelonjanary dadarainy Solamo tany Sotanana ny Beravelonjanary da Manolotrony dia dada torakoto zany ry Daniel tao Varimena fa eo koa ny lava volavana Selmena tany Akaramalaza tena miasa tamin'ny alalan'ireny mpanompon'Andriamanitra eny izy kanefa tsy tamin'ny alalan'ireny ihany fa ireo antsoina koa izanaky ny fifoazana mandraka ankehitriny ary tena marina ry havana tena marina ny hoe ny fifoazana fahazavana zao tontolo izao
ary azo porofona mora foana zany be ny porofo azo anaovana an'izany tena betsaka mihitsy fa ireto misy porofo dimy mba andeha hotsongaintsika manokana amin'ity fotoana lehibe ity ny porofo voalohany riavana dia izao ny fifoazana fahazavana zao toy izao mitondra fahazavana tao anatin'ny aizikitroky ny firenena ny fifoazana fahazavana zao toy izao mitondra fahazavana tao anatin'ny aizikitroky ny firenena ny fiposahan'ny fifoazam-panahy teto Madagasikara riavana malala tany am-pendoany dia tsara ny atsiarovantsika an'izany dia tao anatin'ny aizina mitakizina avokoa tena tao anatin'ny aizina mitakizina avokoa tsy andray afa-tsy ohatra roa sika dia tamin'ny fifoazan'ny sotanana sy ny fifoazan'ny karamalaza ohatra ijeran'izay lafiny loza ihantsika ny tany fifoazan'ny sotanana dia tokony hotsarovantsika fa teraka tao anatin'ny fotoana tena sarotra ny fifoazan'ny sotanana tao ny vidangany etra ny takiana tamponina tao ny rety mandringana tsy nahitam-panafana tazo mahery sy nendra ary ny tantara dia mirakitra manao hoe zany nendra nahafaty olona hatramin'ny 3 alina tamin'izany fotoana zany tsika izao mahita manao hoe hiakatra 70 ny matin'ny coronavirus eto Madagasikara efa mikakaiky isika ary marina zany marina fa naray fotsiny aza ny maty dia efa be loatra zany fa tamin'izany fotoana zany hatrany amin'ny 3 alina ny olona maty fa atao koa ny fifandrim-pahalemana vokatry ny fanafiana natao ny dahalo tamin'izany fotoana zany nefa zava-dozana ny rava mihitsy ny fisian'ny dahalo ary nampijaly ny vahoaka nahatonga ny olona tena nahatsiaro fatkelalovana mihitsy ary hoy ny mpitantara rehefa mitantara n'izany vanim-potoana nahaterahany fifoazany sotanana zany hoe fahoriana tsy ho amantany no ny ainan'ny olona tamin'izay fotoana izay ary efa tena very fanantenana tokoa satria izay rehetra nitokiny dia tsy misy afaka nanavitra azy ka dia miandry ny rariny teo ny sisa izay natao ary mampieritreritra mihitsy ny fanoratan'ny mpanoratra rano manao hoe ny fanjakana mpanjanaka io zany ny fanjakana namono ny aretina namono ny dahalo namono zany riavana ary rano mila zany manao hoe ny fifoazana tao anatin'izany toe-javatra tena aizina mitakizina zany no niposaka ny fahazavana ny fifoazana ary izany mila zany hoe fahazavana zao toy izao mitondra hazavana tao anatin'ny aizikitroky ny fireneny ny fifoazam-panahy fa raha miresaka tsika andray ohatra anakay faharoa tsika andinga raisina ohatra ny amin'ny fifoazana tao karamalaza ny fifoazana tao karamalaza riavana malaza dia teraka tao anatin'ny ady lehibe faharoa tao anatin'ny ady lehibe faharoa dia ady lehibe faharoa moa dia fantatsika fa tamin'ny taona 9 hatramin'ny 5 dia nijaly fahadirano fa namponina noho ny krizy marososona ary tena marososona mihitsy nijaly ny malagasy fa zanatany frantsay fantatsika moa nytika n'izany hoe zanatany zany ny ainan'izany tsika fa nijaly koa nyponina tamin'ny tsifitsiny ny vary hohanina mihitsy nijaly nyponina noho ny fahatapahany famatsiam-bola avy tany ivelany satria ao anatin'la ady samihafa rehetra dia tapaka ny famatsiam-bola ary reny famatsiam-bola reny ohatra tamin'ny fiangonana loterana dia avy any Norvezy tapaka tsy tonga zany famatsiam-bola zany noho ny antsony samihafa fa nijaly koa nyponina noho ny fisian'ny aretina tamin'ny fotoana nisy sehoany ny fifoazana laterany fifoazana karamalaza io ravana dia nisy lagaly aretina mahatsiravana mihitsy namery ny vahoaka malagasy fa teo koa ny fijaliana noho ny fitotongana ny vidin'ny vokatra izay fanondrana moa zany mazava loatra dia rehefa mitotongana moa zany dia ny olona rehetra izay mivelona amin'izany vokatra fanondrana zany dia nijaly avokoa fa teo amin'ny lafa ny fifandraisana samihafa mbola teo koa ny fijaliana noho ny fifankahalana teo amin'ny samy malagasy zany mahamenatra zany noho ny hetsika fitakiana ny fahaleovantena izay tsy nitovy hevitra fantatsika moa zany fa nisy olona nitaky ny fahaleovantena hoe zao nisy ny tokony olona sasany mbola andaotsika andeha moramora ihany ary nisy koa ny olona izay malagasy tena tia hijoro mihitsy hoe malagasy tsika andao hijoro fa misy kosa dia manao hoe reo dia lasa niandany tamin'ny mpanjanatany tena nanjary varolena tamin'izay zany rehetra dia niteraka fijaliana koa teo amin'ny malagasy ary mbola teo koa moa raha eo amin'ny lafin'ny fivavahana teo ny fijaliana satria mbola tsy levina tanteraka koa ny ratra ny ady teo amin'ny katolika sy ny protestanta nisy zany ady zany ary tantara zany raha miresaka an'izany tsika ankehitriny tsy hoe mamofotamandry akory
fa nisy zany tantara niadiny jésuita sy ny protestante zany teto nisy fiangonana satria ny LMS ny tonga taloha nanorona fiangonana teo ny protestante rehefa tonga ny jésuita dia nalainy ny fiangonana protestante tantara zany ary ianareo zay miainona manaraka ankehitriny dia mahalala ny zao tanindrazana izany mihitsy ho izy fa itiny fiangonana protestante dia vao mandalo mitanano dia itiny fiangonana protestante fa nalaindrareo dia voatery nanorona an'be tateorina ka nisy ratro zany rehetrarehetra zany dia zany koa mbola niteraka fijaliana rehefa malala tena fotoana mahaory no nipoiran'ny fifoazana fotoana tsy mifakaiza amin'izay iainantsika ankehitriny akory fotoana izay anirintsika mafy koa mba hitenen'Andriamanitra manao hoe efa hitako ny fahorian'ny oloko izay any Madagasikara efa reko ny fitarainy noho ny ataon'ny coronavirus aminy eny fantatro ny alahelyny takan'izay niteneniny Jehovah zany tamin'ny Mosesy raha niraka azy anafaka ny zanak'Israely tany Egipta fahaizay izy fotoana mitakizina toy izany avana malala no ny mpisahany fifoazam-panahy nitondra toky indray ho an'ny olona nitoko fanantenany indray ampitraka ny voaka malagasy tao anatin'izany aizina mitakizina izany satria fahazavana ho an'izao toy izao ny fifoazana raha ndray tantara tsy fanadino zany dia isaorantsika an'Andriamanitra raha mahatsiarana zany sika ny fifoazana fahazavana zao toy izao nitondra fahazavana tao anatin'ny aiziketroky ny firenena zay ravana ny profo voalohany iresaka aminareo ny profo faharoa ny profo faharoa dia zao ny fifoazana fahazavana zao tontolo zao nitondra fahazavana tao anatin'ny fiarahamonina nitondra fahazavana tao anatin'ny fiarahamonina ny fifoazam-panahy avana malala dia nanavao zavatra maro tena nanazao zavatra maro mihitsy tao anatin'ny fiarahamonina malagasy betsaka izy reny fa andingy andray fotsiny santionany roa mantelontsika ohatra anisan'ny fanavozana lehibe nety fifoazam-panahy Madagasikara rehavana malala ny fampirisihana ny olona ny fandresen-dahatra ny olona ho amin'ny fisoratam-panambadiana fisoratam-panambadiana satria malaka kehitriny moa sika rehetra dia mahalala fa tsy tena zavatra mandeha ho azy amin'ny olona koa zany misy olona betsaka any mitoerana rehetra novatsika tafika masina any anisan'ny olana lehibe amin'ireo zany soram-panambadiana zany fa ny fifoazana rehavana malala dia nampirisika mihitsy ary raha miresaka manokana ny dadatorakoto zany Daniel tsika izy zany dia niteny mihitsy tamin'ny olona niakatra tamin'ny farimena nareo manambady reo soraty ny fanambadianareo nareo manambady reo soraty ny fanambadianareo zavatra lehibe zany namerina milaoniny tsara ny fahamarina potony ny fanambadiana ny tokantrano izay tsy azontsika adorona fa io no vondrona voalohany atao hoe sela fototra mandrafitra ny fiarahamonina mandrafitra ny firenena nefa mandrafitra koa ny fiangonana ka raha tokantrano sy ny fanambadiana ny tsara dia azo antoka ny fiarahamonina sy ny firenena raha sanatria ka ny tokantrano ny ratsy dia simba ny firenena ary simba toy izany koa ny fiangonana raha ohatra atao ilay kisarisary ny tokantrano tsiraray avy ny toy ny briky mandrafitra ny firenena ka raha ohatra ilay briky tany mohaka ohatra eo dia mandeha ny orana dia koka izy azo antoka misy fihejery io rindrina io natoinina fihezinezina io rindrina io raha briky mohaka koa ny rindrina dia mienina tsikelikely io tsy maintsy injery io rindrina io andrany zany mahasarobidy zany fanavozana nety ny fifoazana nanamafy ny amin'ny fisoratam-panambadiana izany izay tamin'izany moa zany dia tena sarotra ankehitriny zany mbola hitantsika mainka fa tamin'izany fotoana izany zay anankiray voatran'izany koa ny fifoazana ravana dia tena nanavao mihitsy ny fahatakaran'ny olona ny amin'ny atao hoe fahadiovana ny fahadiovana raha mieritreritra manokana tsika andadarainy Solambo tany Sotanana dadarainy Solambo zany rehefa nandray ny fifoazam-panahy izy dia fantatsika rehetra fa ny akanjo ny tafiny sy nampitafiny ndaotsika akanjo dia akanjo fotsy daholo mba tsy akanjo miloko izy mora hitanjoto fa dia mba fotsy avokoa dia akanjo anaova mbola voatanatra amin'izao moa zany dia manao akanjo fotsy ny olona kravaty fotsy satroka fotsy kiraro fotsy raha fantatsika rehetra zany ravana malala ilay lamba be iny izay mahazatra amin'ny faritra Betsileo dia fotsy avokoa no ampiasaina amin'izany ary ny fanamiana ny akanjo masin'ny mpiandro fa fotsy raha teo zany ravana malala tena mariky ny fahadiovana mihitsy nitezana dia rehefa nandray ny fifoazam-panahy ny olona dia izao zany ny fampianarana ny dadarainy Solambo manao zao aloha izy ny mahazatra antsika ity ny tranontsika menakavy dia ohatrany trano malagasy rehetra moa zany dia eo an-trano eo no misy natao hoe zorona-koho dia hoy izy dadarainy Solambo tsia manomboka izao avoaka ny akoho fa tsy miara-mipetraka amin'ny olona tsony tamin'izany zany ny andohany zany zavatra zany avoaka ny akoho nanaovan'ny olona ny mpifoha zany nijary nanao tranona koa tany ivelany trano dia ohatran'izany koa ny tranontsika zany misy fatana dia ao an-trano eo ilay fatana
dia tay moa zany nandretana bozaka tamin'izany fotoana zany dia manedroka be eo izay mahatonga hoe tia avara-patana tia tsy mipatana satria eo ny fatana kanefa ilay izy manedroka be eo dia mainty be ny rindrina dia hoe dadaransolama avaiko eo any lakozia dia navoaka ny lakozia fa inona ny tanjony dia izao tsy ny akanjo ihany no natao akanjo fotsy fa ny atitrano koa lokoana fotsy nasiana ataontsika hoe sokay moa zany sograsy lokoana fotsy raha ohatra mbola manao afo ohatrano foana tsisy dika ny koa nantokoana fotsy an'io dia tsy maintsy navoaka hitantsika amin'izany ravana malala ny fanavaozana lehibe nentiny fifohazam-panahy teo amin'ny fiainam-piarahamonina ary ny tanàna manontolo taoso tanàna dia tena fanampianarana tsy manao mandotondoto eniny tsevy ny olona fa asiana toerana fanaovana an'izany fanavaozana zany ravana malala ary mpanoratra anankiray dia mitena hoe raha mba nahatana an'izany tsika hoe fa zavatra hafa mihitsy no mitranga teo anivon'ny fiarahamonina misy atsika fa ia hoe roa mantelo andray anankiray ohatra anankiray fahatelo farany iresantsika n'izany hoe nitondra fahazavana teo anivon'ny fiarahamonina zany ny fivoazana ny ankiray fahatelo dia ny amin'ny fiasana ny tany ny fiasana ny tany fa ny asa tany dia zava-dehibe tsy azo avela tena mahagaga ry havana ny fahatakarany dadaran'ny solambo zany zavatra lehibe zany fa tany sotanana zany raha ohatra ka tsy andray afa-tsy zay ohatra dia nanafatra mihitsy dadaran'ny solambo natao fepetra mihitsy ny hoe tsy misy tany azo avela ho tany lavavolo ny tany nipofo rehetra tsy maintsy asaina daholo tsy zany tany lavavolo zany hoe tsy vokarina dia miasa atao dia miasa tena mazoto miasa mihitsy ny olona ary io asa zay ataon'io dia azony vokatra na ivelomana izy mpifo izy ny akony izy menakavy eo na homeny koa ny olona sahirana dia lazain'ny paoly mihitsy zany amin'ny efesianina toko faevatra andiny fahavalo amby roapolo aleo kely aina ka hiasa tsara amin'ny tanany mba hisomena izay tsy manana dia tena ny ainany zany zavatra sarobidy io havana zay naovako hoe raha mba nahatana zany fampianarana fifoazana zany ity firenena ity ho miova ny zavatra mitranga inona moa zavatra mitranga zao zavatra mitranga zao mana hoe miezaka tsika mampiana-janaka miezaka ny tanora sy ny olona mianatra ary inona ny antony miazaka zany hoe za ty ompitana brao za ty ompitana brao fa nga ao anatin'ny brao misy vary manify nga ao brao misy anana hoanina raha tsy misy mimpamboly zay mamokatra an'izany tsy zavatra hoanina koa ny eo hoe ny stylo sy ny taratasy tsy azonao hoanina kory fa adinona nefa zany miazakazoko mpiasa am'brao ny tanoratsika fa tsy te hiverina amin'ny tany ary antso tokony atao eritreretantsika lalina mihitsy zany ny hoe andao re eritreretin'izay zany fampianara sy fanavaozana ty ny fifohazam-panahy zany ianao zay manana tany mba azavelo ho lavavolo mba esao mba asao mba hamokatra ary iza miazakazaka hitana brao fa io tany io dia tokony trandrahantsika famezan'andriamanitra avelona atsika ny fampianarana zany atsigaga sika ravana malala raha ohatra ka nanao asa piraisana moa zany ny tany sotanana dia midina eny tanimbary eny dia sady mihira mivavaka miasa tany mijinja vary miaraka manao zany asa piraisana zany zay fantatsika havana fa tena nitondra fahazavana lehibe teo anivon'ny fiarahamonina izany fomba fiain'izany zay ny porofo faharoa ny fifoazana fahazavana zao tontolo zao nitondra fahazavana teo amin'ny fiainan'ny fiarahamonina fa anomenareo ny porofo fahatelo ary havana ny fifoazana fahazavana zao tontolo zao nitondra fahazavana nanerana ny Madagasikara ny fifoazana fahazavana zao tontolo zao nitondra fahazavana manerana any Madagasikara tsy azo kosehany amin'ny tantaran'ny fitoriana filazantsara eto Madagasikara ary havana malala fa maro amin'ny fiangonana zay ny orona tany anindra tany rehetra tany nivokatry ny asan'ireo iraka avy tany sotanana ohatra ary ireo ray aman-dreniny toby ireo ray aman-dreniny toby rehetra dia samy olona nandeha daholo nitety faritra maro samihafa nitory ny filazantsara nandeha daholo reo nanitatra ny afo-masina dadatora koto zany Daniela moa no indrindra ny fotoana ny asany amin'ireo ray aman-dreniny toby ireo dadaran'ny solambo ohatra folo taona ny asany dia zay vao maty izy ny lava tany Karamalaza 7 taona be zao ny asany fa dadatora koto zany Daniela heritaona sy tapany fotsiny ny tena niasany fa tena niasa mafy izy reraka izy nanderanao an'izany asa fitoriana filazantsara samihafa zany ny tsy nahavita tahaka an'ireo ray aman-dreniny toby samihafa izy nandeha koa nanatanteraka an'izany ary raha niasa sara an'izany aza no nisy tantara ny laza manao hoe reraka loatra ianao dadato malala hoy Jesosy taminy fa dia ho alaiko ianao zay moa nahatonga an'ilay tantara mampieritreritra manao hoe alainao dia ahoandro olona rehetra mangetahitanao sy ny andreo niasa petsaka teo
zay namariny tompo manao hoe niasa tsy vitanao za no amita azy satria an'ny tompo niasa ka tena natao zavatra lehibe mihitsy ny fampielezana ny filazantsara ny fifoazana ny didi mipitata zany ny amin'ny atao farimena dia nilaza tsotra mihitsy manao hoe nitafika masina ny fiasanana ombonindra tamin'ny fantaran'izao fifoazan'izao soratra mipetraka zany ry havana malala ary rehefa mieritreritra ny dadatorako zany Daniela manokantsika nanao fampianarana izy ndray maka atao farimena ny fampianarana ataony dia nilazany amin'ny hoe ny tena fifoazana dia tamin'ny fampianarana izay nataony io zao ny zavatra nataony nandray voanafokasika izy nareny ilay voanafokasika jereo io izy afo io mazava io raha tsy tezaina sy afindrafindra amin'ny zavatra io afo io dia maty hafantatsika rehetra tokoa zany dia toy izany izy ny fitazana fifoazana afindrafindrao izy fa afo ary zany toetsainy zany ny olona rehetra avy any fiaramena dia olona tsy nainankina fa dia namindra an'izany tamin'ny olona ny arabelona tamin'ny ary zany mitarany afo masina avy any farimena nanenika ny firenena ry havana malala amin'ny toerana rehetra nisy olona avy any amin'ny tombo masina dia mitondra afo avy any dia nampindra azy ary fantatsika rehetra fa mariny zany sary zany raha manana fikasika ianao rehetra eo ilay voana fikasika dia na iny alefanao any amin'ny fatana voaniny eo na izy alefanao any amin'ny labozia na any amin'izay jiro any izay vao manohy fa rehetra kiny fotsiny dia lany ny taona fikasika iny dia maty eo iny ary zany sary zany no nameloma ny dadatorako zany ny aim-panahin'ny fifoazana mba ho tonga fahazavana manerana any Madagasikara dia miely tokoa ny zanaky ny fifoazana araka mibaiko ny Jesosy raha teo mba hoanao Jesosy mandianana amin'izao tontolo izao ianareo mitoriny filazantsara amin'ny olombelona rehetra marika toko 5:1 moa zany dia nandeha tokoa mitondra ny fahazavana zany satria ny fifoazana dia fahazavana zao tontolo izao ary mitondra fahazavana nanerana amin'ny Madagasikara zay ny profo fahatelo avana malala fa andeha andray ny profo faefatra tsika ny profo faefatra dia izao ny fifoazana fahazavana zao tontolo izao mitondra fahazavana hatrany ampitany ranomasina tsy nijanona teto an'livon'lika ihany ry havana malala ny fahazavana izay nenty ny fifoazana fa niely eran-tany mitondra an'izany hoe dadatorako zany heritaona sy tapamonja ny asa dia fohy moa zany fa ireo izay niasa lavalava koa tahaka ny lava ohatra dia afaka nandeha tany Frantsa izy nandeha tany États-Unis izy nandeha tany Norvezy izy natria mivaly volana ankarangidina be izao no nandehanany ny rahan'ny tompo tamin'izany firenena samihafa zany fa dia koa moa zany ny zanaky ny fifoazana zay nandeha ny hely fantatsika rehetra zany zao dia ohatra ny nandeha ny tany Suisse dia tamin'ny diako tany Suisse no nisy olona ny manao fantatrao ve président izy fa aty zao misy Suisse sy Suissesse zany hoe Suisse lehilahy sy vehivavy zay miofa no mpiandry ahoana ho any nahatonga zany nahita an'ilay fifoazana avy any Madagasikara niasa tena metra tany namoaka 10 minitra teo izy dia resy lahatra dia izay koa mba hiofana dia niofa no mpiandry izy ireo zany ny fitarany filazantsara tamin'ny alalan'ny zanaky ny fifoazana avana mala ary zavatra mahafinaritra zany tsy tany Suisse any fa ny any Afrika misy malagasy koa miely any Afrika dia renydreo ny fifoazana dia efa nisy mihitsy fiangonana afrikana nandefa taratasy taty amin'ny FCKM ohatra nilaza mone ho avy amin'ny Madagasikara hijery zao fifoazana amin'ny Madagasikara an'izao nampahely moa dia tadidinareo nisan'le fotoana hoe nisan'le peste be iny dia nakatona daholo ny sekoly dia voasaka ny valina retiny reo dia tsy tonga fa ny havana loterana dia efa tonga taty ny zareo avy any ivelany mihitsy mijery ny fifoazana miasa amin'ny fifoazana zay karakara ny fiangonana loterana manokana ary nanam-potoana tsara zao satria tamin'ny fotoana nahafany nanao an'izany nanjary nahaliana izao tontolo izao izany asa ny fifoazana zay hita ny tany reny tany zany dia tonga taty fotony zareo hoe mba hanadiady an'izany ary nisy fotoana teny akadikely lafy teny fampovavahana ndray alahady ariva dia nitsangana ny lehilahy anankiray mpiandro loterana izy io nandeha niasa tany Chine izy ary ny zavatra nitranga tany Chine izy zao saika tsy mipirina mihitsy izy ny akanjo masina dia falamin'ny mpiandro zany saika tsy mipirina mihitsy misy olona voany devoly misy olona voany devoly mihitsy dia mila mpiandro foana miasa ary mbola mila mpiandro betsaka hoe tokony andehana zany no izy ny fifoazana malagasy tena fahazavana ho an'izao tontolo izao eritreretra zany any Chine ianao zany any Suisse ianao any Afrika ianao any Frantsa ianao naizanaiza misy malagasy misy fifoazana mijoro dia
sahirana any olona mieritreritra n'izany sareoko nandeha namangy tany la réunion tany amin'ny taona 7 ngabo zany 7 na 9 faraparantony dia tonga tany manaona fandeha mahafinaritra izy ary miantoka amin'ny fandrosoan'ny fiangonana ao la réunion dia niasa mpifoazana sahirana ary zareo vahiny zareo frantsay fa rehefa miasa akio izy dia eritreretin'zareo fa manelingely azy zany zavatra mitranga fa inona nataon'ireo malagasy reo dia manjary lalo izy fa dia zay zany voateny tsy maintsy mitaizany le mpiandro tonga avy any Madagasikara izy hoe rehefa miasa nareo atya tsy mahazo mivazavaza be loatra satria raisin'le vazaha ho manelingely azy dia namoaka dia amin'ny antaratra vao tsy mahazo mivazavaza be ianao fa izy dia mizatra an'izany fa nahatonga an'izy io fo izy zao nisy tanora vazaha anankiray izay nisy nihetsehan-javatra dia tonga nanatony dia niasana dia sitrany nimpitsony ny azy dia nandeha niteny tany amin'ny lehibe ara-pivavahana sy namany sasitrana taizany nahasitrana anao tavy amin'le mpivavaka malagasy ary zay nanomboka teo izy vao nanomboka nanaky ny fifoazana zareo teo zareo vao nahatakatra inona ny antony mahatonga rehefa mamoaka dia amin'ny fifoazana miteny mafy izy manao ny fampovavahana misy hira sy anabetsaka io teo vao nanomboka nanaky zareo izy nandefitra kokoa tamin'ny asa mpifoazana zany fa miely eran'izao toy izao zany asa zany ary isorona n'Andriamanitra isorona an' Jesosy Kristy izay maniraka antsika amin'ny mandehana ireo ataovy mpianatra ny firenena rehetra dia mandeha araka izany tokoa isika araka ny fitarian'ny fanahy masina fa hamarana azy ary avana malala hoy aho hoe profo 5 ihany no raisina an'io ary ataoko fa ampy zany ny fifoazana fahazavana zao toy izao dia fifoazana inkio mitondra fahazavana teo amin'ny tontolon'ny finoana sy ny fivavahana mazava loatra satria tontolo ara-pivavahana moa no resana rehefa miresaka fifoazana tsika dia mitondra fahazavana teo amin'ny tontolon'ny finoana sy ny fivavahana raha misy mantsy ry havana malala zavatra izay nanamarika ny fifoazana rehetra eto Madagasikara dia niady amin'ny asan'ny maizina ary raha miresaka tsika asan'ny maizina dia fanompoan-tsampy no an-tsaina amin'izany ny fifoazana dia mitaona mafy mitsy ny olona mandresy lahatra ny olona hiala amin'ny fanompoan-tsampy hiala amin'ny sikidy hiala amin'ny fanandrona hiala amin'ny fitokisana amin'ny omby asy hiala amin'ny ody zany ravana malala no asa izay nananganan'i Jesosy Kristy izay lohan'ny fiangonana ary tompo ny asa mpifoazana loharano zany asa mpifoazana zany no nandrahana azy ary ny fifoazana rehetra dia niady tamin'izany daholo andingo jerentsika raha mieritreritsika ohatra amin'ny fifoazana sotanana Dadarainy Solamo moa zany dia fantatsika ny tantarany ny mpitantara dia milaza hoe Dadarainy Solamo dia katekista mpanompo sampy mampieritreritra zany riavana katekista mpanompo sampy zany hoe tsy mbola nelany akory mahomby asy azy dia izy efa nirotsaka nanjary mpitandrina dia nampiarahany tao fitondram-piangonana sy ny fanompoan-tsampy ka rehefa narary mafy izy dia teo izy vao ny antsoan'Andriamanitra dia zay Jesosy va niteny tamina ary io daholo reo odinao reo ary io daholo reo sikidinao reo dia ho sitrana ianao dia nataony tokoa moa zany dia sitrana izy dia sady nialany nariny daholo ny odiny sy ny sikidy nialany teo ny mahomby asa azy dia teo izy zany vao nandray ilay fifoazam-pana ilay fibebahana sy finoana marina an' Jesosy Kristy elely ihany dia nanomboka teo izy no babo ny firazantsara nonjary fahazavana ho an'ny tanàna manodidina azy tamin'izany fotoana zany be dia be ny olona narary hoe dia ny sasany efa narary efa 10 taona sy ny sisa ny sasany efa nandamaka mihitsy malemy dia lasa dia niteny tamin'ireo mibebahana reo ary io daholo ny odinareo dia ho sitrany nareo zany vavolombelona zany zany ilay sary nisy hoe tamin'izany fotoana zany dia ny olona nahita azy nitsangana tokoa satria tsy efa tena nandamaka ny arena efa lany ny omby asinamany nantsony tsabo azy tsy navita ninina ny fianakaviana efa nanomboka nandao azy mety izy nitsangana somantsara sitrana zany vavolombelona zany raha rianareo ny odinareo hanasitrana nareo Andriamanitra dia nanary ny odiny tokoa ny olona nanary ny sampiny samihafa ny olona ametrahany tanana dia sitra zany ny tantara ny fifoazana tany sotanana ry havana malala ary zany no mampiseho amintsika hoe ny fifoazana dia nitondra fahazavana lehibe teo amin'ny tontolon'ny finoana sy ny fivavahana hanongotana ny olona amin'izany fanompoan-tsampy zany raha ohatra tsika mieritreritra fotsiny indray amin'ny fifoazana tao manolotrony ohatra ny fifoazana manolotrony tamin'ny andron'ny Nemberavenjanara tena niady fifoazana tena niady tamin'izany sampy zany dia nilaza izy indray mandeha ny amin'ny hoe zao ny filazan'ny fanahy masina ampiko izy ny toetoetra ny olona manatona
no alalako hoe manana ody io ranon'io nampiatsara velatsy io ranon'io dia rehefa tonga ny olo zany fanamasina miteny aminy hoe io manana ody io dia tonga dia vakino patsy manana ody ianao iodinao io esory aloha raha teo sitrana ianao raha teo vavonjy ianao fa tsy za manasitranao fa Jesosy ny manasitrana anao ary io odinao io dia minoe ianao an' Jesosy zany zany tiavana malala zavatra nitranga ary raha mamaky za moa zany dia mba nanana tombontsoa nanangon'ireo soratra tamin'ny gazety tranainy tany amin'ny taona 7 tany hoany fotoana tena nampalaza be mihitsy any emperavenjanahary dia mba afaka nolotra boky kely any mbola any amin'ny fivarotam-boky any zany ilay antsivan'ny finoana no lohatenyzany boky zany nanangonako tohatra nizany zavatra nitranga tamin'izany fa mahavarina ny mahita ny famerenan'ny olona amin'i Jesosy Kristy irery any ary miala amin'ny sampy sy ny ody rehetra dia ohatran'izany koa moa raha raitsika indray ny tao farimena ny fivoazana farimena dia tena nisy hoany zavatra ngeza be mihitsy nisy hoany zavatra ngeza be maro samihafa amin'izany ady amin'ny fanompoatsampy zany andray ohatra anankiray ahy ndray maka dia mifanandrina manokana tamin'ny ombiasa anankiray dadatorako tsanty Daniela ary ny zavatra nitranga zao manao hoe narary ilay zanakanabaviny dia rehefa narary ilay zanakanabaviny dia nentin'ilay ray aman-dreniny tany ombiasa anankiray dia lasa dadatona naraka lasa iza ilay zaza nentinary maninona nentinareo aty ilay zaza dia tonga niraisiny ilay zaza dia andeha ody zay ozy izy dia izy nitondra n'ilay zaza ilay ombiasa nitondra ngande satanareo hoentina ty dia lasa izy nandeha ilay ombiasa mbola nanaraka teoriana ihany ilay zaza io zany efa tena marary mafy mihitsy dia ilay ombiasa niezaka ny temony hoe tsy maty io hoe fa raha maty io dia aleveny tapokandroka zany izy dia tadatorako zany kosa nivavaka hoy ny tantara sady nivavaka mafy mihitsy horeny ilay ombiasa ny Andriamanitro azo omena ny hafa mivoninahitra fa aseho eto mba hampiaiky ty jentilisa ity rehefa vita moa ilay vavaka hoy ny tantara nijereny ilay ombiasa ka tsy hita teo intsony izay nalehany fa ilay zazakely kosa niarina tamin'ny torimasony ka ny teniny voalohany tamin'izay fotoana zay aizy dadatoa ary tio moa zany nanomboka ny antsona ny dadatorako zany hoe dadatoa raha ny tantara raha namara io teny ny zazy io naseho daholo ny olo io dadatoako izy rehefa niseho dadatorako zany santionany fifanandrinana teo amin'ny fifoazana sy ny fanompoatsampy zany rehavana marana dia nisy tokoa moa ny olona niovafo raha mamaky ny tantara ny fifoazana farimetsika dia misy olona ao izay mitantara mihitsy za dia ombiasa dia eo mitantara ny fiainana izay dia olona nytana ody ny tana moary zao zatra dia mijoro vavolombelona ary mahafinaritra misaotin'Andriamanitra sika ny amin'ny sempantompon'Andriamanitra nahasoratra izany mipetraka ho antsika mandraka kehitriny ary raha ohatra sika amarina ilay toby lehibe efatra aloha dia raisika ny fifoazana karamalaza sika koa dia mahalala fa ny lava moa dia zanakombiasa raha teo zanakombiasa izy nonona tsony Jesosy ary izy tsy nanaiky mihitsy hanisy kida natondrain'io ary io andro ny 2 Aogositra izay anaovana fotoan-dehibe na karamalaza isataona isataon'io dia tsara ny ahatsiarovasika fa fahatserovana angizy io fahatserovana ny nanaovana ny lava asa fandroana demonia voalohany io 2 Aogositra io tamin'ny taona 1970 asa mba mahafantaran'izany tsara vetsika fa tena ady fifanandrenana mivantana mihitsy Jesosy no tena tamin'ny jangana ianao miasa satria izy mbola tsy nioma ny asa dia nijangana izy ary nandroaka n'ilay demonia dia nandeha nijoka asitona ilay zaza ary zany ny zavatra nitranga ary io ady io dia mbola ady mitohy hiainana mandraka kehitriny zany ady amin'ny fanompoan-tsampy ady amin'ny asa maizina izany raha mba hiala kely amin'ny toby lehibe efatra dia mamela mba hitantara kely izay moa zany lehibe teny Ambohimanarina ary teny Ambohimanarina isaky ny 20 septambra isataona dia misy fotoan-dehibe ny 20 septambra izay iarahana Ambohimanarina sy vato tsara satria nisy an'ilay tantara hoe tonga teny zany Babara Jofera Daniel avy amin'ny Vatsara dia ampiady Andriamanitra Babara Jofera sy ny mpanompo Andriambodolova dia vahoaka be tsy nisy ohatran'izany fa ny tantara dia manao hoe hipoka olona ny lalava any Ambohimanarina hatreny Sorano fanizina mihitsy ny olona ary dia tena poka tokoa moa zany ady zany dia rifatra leo omby saika hanaovana sorona tery amin'ny Andriambodolova mpaditaka daholo ny zavatra rehetra dia nevaramo zany ny 7 septambra nisy fampomvavahana lehibe teny Anosoa izay misy ny fanasinana Andriambodolova fa nangonana ody zao amin'ny Nasarety no midorana tao zany ny tantara zany no asa izay nataon'ny tompo tamin'ny alàna ny fifoazana rehavana marana ary tantara mipetraka zany ary satoina fotsiny zany resako zany fa ho lany ny andro raha ohatra ka hiresaka azy rehetra isika fa ny fifoazana
tena niavaka mihitsy tamin'ny ady amin'ny maizina ny fandroana demonia miasa mpifoazana tsy misy fandroana demonia dia tsy asa mpifoazana zany miaina anazy hatrany ambolohany mihitsy ary hatrany mandraka kehitriny zay zavatra tsy tahaka sy ny olona indraindray moa zany fa zany nefa no izy tsy maintsy miady amin'ny demonia ary dadana isolamo dia aminavy aza manao karazana tahaka mpitoriteninareo fa zareo mitoriteny fotsiny izy tsy manjoko demonia izy tsy manasitrana fa nareo mandehanareo izy mandroa demonia manasitrany anareo ary izany hiraka izany revana mana dia hiraka miaina ny fifoazana tsy sotanana ihany fa ny fifoazana rehetra dia inainana zany avokoa mamela ampatsiaronareo anefa fa raha miaina zany ny fifoazana tsy hoe akory hoe namboly zavatra manokana ange fifoazana fa fivelomana ny mahafiangonana mihitsy zany fivelomana ny mahafiangonana kristiana zany ny mahafinoana kristianina zany satria tsika rehetra dia nampianary ny tenin'Andriamanitra fa Jesosy Kristy irery ny famonjena tsy misy olona makany amin'ray afa-tsy amin'ny alalana minoan Jesosy tompo dia vovonjy ianao sy ankonanao zay ihany ny finoana amin'ny Kristy ihany no mahavonjy rehefa tsy mino an Jesosy Kristy avy any Nazareta very mandrakizay izy fa ny dikany hoe finoana n'Andriamanitra raisy zanaka fanahy masina koa dia tsy azo afangaro amin'ny sampy tsy azo afangaro amin'ny ody tsy azo afangaro amin'ny moara tsy azo afangaro amin'ny fanatonana ampiasa tsy azo afangaro amin'ny fanatonana mpanandro ny mpanao mazy sy tsy azo atao zany fa rehefa manaky hino an Jesosy Kristy ianao dia Jesosy irery ihany ary rany dia mifototra tsara hatrany amin'ny testamenta taloha fa ny didy voalohany amin'ny didy folo dia milaza aza manandriamanikafa fa izao ihany rano izy ravana mara dia rehefa nijoro ny fiangonana nataiza eran-tany dia tsy nanaiky mihitsy ny marimaritra iraisana hoe ataoko hoe ny fivavahana io mo ny sampy atao tahaka an'izay misy teto Madagasikara ho tahin'Andriamanitra sy ny razany tsy nanaiky an'izany mihitsy ny fiangonana ary misaotan'Andriamanitra fa namany tsy misy olona miteny an'izany tsony moa zany zao eto Madagasikara fa nalaza zany tamin'ny fotoana ny fahazazahanay nalaza zany ho tahin'Andriamanitra sy ny razany ohatrany hoe tsy ampy Andriamanitra fa mila ny razana tsia Andriamanitra ihany ny tokony hitokiana mba hitany fiainantsika ary teto Madagasikara manokana dia nalaza nge zany hoe nandorondra valina faharoa ny sampy zany fotoana tena nalaza mihitsy zany ohatra ny nandorona ny kely malaza moa zany raisiko satria izy no sampy lehibe indrindra raha ohatra ny tetumerina ny resahana dia rehefa tonga amin'ny fotoana dia nanontany zany ranavaly manjaka natsona daholo le mpitahiry ny sampy ny kely malaza dia nanontany manao hoe ono anareo moa reo sampy reo anareo kely malaza sa ahy hoe ranavaly manjaka dia namary zany zareo mpitahiry an'ilay sampy manao hoe ranavaly manjaka ny tompony fa fitehirizana fotsiny ny anay dia namary ny mpitondra teny ranavaly manjaka ary hoe fitantarany pasteur Rabary fito amin'ny daty malaza zao ny navaliny ko izao nanaovako ny ary ambany lanitra ho dorako ny ahy fa mandrebireby ny vahoakako nefa tsy mahefa na inona tsinona ka ho dorako ny ahy ahitanareo ambany lanitra ny laingana fa ho lasako setroka sy anjary lavenina zay ny zavatra nitranga dia nidorana tokoa moa zany raha kely malaza mivady satria anakoa izy nitaona dia maity ary ny fifoazana ry havana malala raha manao ny asa fanoherana ny sampy fandravahana ny fanompoan-tsampy arak'izany zany tsy namorona ny minina afa-tsy izay ambara ny tenin'Andriamanitra izay nijoroana amin'ny mahafiangonana tsy zavatra hafa koa fa ny asa sy ny fiainan'ny fiangonana amin'ny mahafiangonana fijoroana amin'ny mahakristianina tangazera tondrana valina faharoa rehefa nanaiky atao batisa niaraka tamin'ny randrilay arvola izy zany fotsiny ihany avana malala no nataony fifoazana sy tohizany fifoazana mandraka kehitriny ny zavatra mampalahelo zao fotsiny manao hoe nisy olona tamin'ireny fotoana samy hafa tamin'ny farimeny tamin'ireny tompo-pifoazana samy misy olona miditra-piangonana le olona mivavaka le olona mamonjy asa mpifoazana le olona nefa mbola mitana ody ihany raha tena masika mihitsy ny teny nataon'ireo ray aman-dreny rehetra momba an'izany hoe very nareo dadatorako zany fa dia tia nareo ave hibebaka sady dia tianareo ve aloha mihitsy hany hoe ambaravana le lafo tsy raha re mifaladianareo fa mibebahanareo hitantsika atraiza ny amafy ny fony olona hitana an'ireny ody sy ny sampy samihafa izay natahorina tokoa teo anivon'ny fiarahamonina malagasy fa rehefa tonga amin'ny fifazam-panahy dia natao izay anongotana ny olona amin'izany ry havana malala ny zavatra mitranga kehitriny dia mampalahelo ihany koa fa indraindray misy olona manam-pahaizana zany eto Madagasikara misy olona manam-pahaizana manao fanazavana dia mampifangaro
ny hoe ireny hoe resaka fanompoatsampy ty tafiditra anatin'ny mahamalagasy kolotsaina malagasy tsy ry havana manara tsia efa miporofo ny tantaranyity firenen'ity fa ny sampy dia fanombana amin'ny Madagasikara fa tsy fitahina amin'ny Madagasikara koa fa Jesosy irery ihany ny fahazavana marina zao toy zao. Mba nanana tombontsoa kely tamin'ny fianarana ataoko teny Akatso namaky ny boky nisoratan'ny pasteur Randremiadanarivo. Namoaka boky anankiroa izy, ny anankiray dia antsoina hoe sekolin'ny Taolo. Boky kelikely zay izy io, ary ny anankiray faharoa dia hoe isan'ny montana. Fa amin'ireo boky anankiroa dia niezaka mihitsy pasteur Randremiadanarivo nanapofo manao hoe rehefa jerena ny tantara eto Madagasikara tsy tafiditra ao anatin'ny maizy azy ny malagasy akory ny sampy. Fa nisy vanim-potoana samy afaka rehefa tonga ny atao hoe vanim-potoana ny fiamorana dia tao anatiny vanim-potoana ny fiamorana vao tonga ny sampy. Satria ve mpitandrina izy dia izany ny fandinian'ny tantara tsy fantatro fa mila mieritreritra isika rehefa mieritreritra ny zavatra nataony Ranavalona faharoa ny amin'ny fandorana ny sampy teto Madagasikara teto nanorenana ny fiangonana tao anaty rovio ny amin'ny hoe tsy ao anatin'ny tsotoavina mahamalagasy atsika akory ny sampy fa afaka mandray ny filazantsara ny Kristy isika mba ho voavonjy ny malagasy. Ka eto ampamarana ry havana malala dia tianao antso rososony zay. Ny voalohany dia ho antsika zanaky ny fifoazana. Antsika zanaky ny fifoazana. Zay moa zany dia nanana fifandraisana manokana tamin'ny farimena. Ny antony moa zany dia satria talohan'ny fotoana andehanan'ny dada ivoaka ny collège pastoral tany Ambatomanga andeha hiasa dia tany farimena zareo dia fanena tamin'ny lava tany satria ny lava mpanovava nitoroteny famaranana fotoana ny toby lehibe farimena tamin'izany dia tany mitona vala am'y sy finjatsy tany ho any zany dia miteny ny lava andeha lavitra nareo dia mandeha any dia mamoany dia monifa aza mametra tanana anao pastor dia nandeha tokoa izy dia niasa araka zany ho izy tateoriana moa zany rehefa miverina avy niasa tany zay vao niaraka tamin'ny dada sy mama indray zay dia tamin'ny farimena ny natokana ho mpiandro dada sy mama zany zany mba fifaliana ho anay ny miombonana izany eo amin'ny toby lehibe farimena. Zavatra lehibe ny atsirovantsika ny amin'ny hoe isika zanaky ny fifoazana dia tsy maintsy mandinitena indray ankehitriny mbola tena fahazavana zao toy zao isika andao rehibebany ny amin'ny toetra rehetra manala baraka ny Jesosy mba tsy ho marina amintsika ny tenina mitondraina amin'ny Paoly eo amin'ny Romanina toko faharoa andiny feframboropolo hoe fa araka ny voasoratra dia ianareo ny tenenina ratsy ny anarin'Andriamanitra ny mijentilisa. Anjarantsika mandinitena tsy resaka sy tanisana ikinona na inona ito fa anjarantsika tsirairay avy ny mandinitena isika zanaky ny fifoazana rehetra inona no tsy maintsy bebatsika mba tsy tenenany ratsy ny anarin'Andriamanitra any amin'ny jentilisa amin'ny fahitanantsika. Fa ny faharoa ry havana malala dia ho antsika malagasy mpiray tanindrazana rehetra firenena tiany Jesosy Madagasikara ry malagasy avako mba fantatsika malagasy ve fa ny fifoazam-panahy teto Madagasikara no voalaza amin'ny mpandinika fa fifoazam-panahy voalohany mipoitra taty amin'ny kontinanta afrikana. Zavatra lehibe nge zany ilombiandohantsika malagasy nge zany dia sanatry ny vava io tahaka ny faritsika ka ny lohandray ny matsatso tsy fitsarana nareo ry havana malala ny tomana nareo no mialary amin'ny sampy fa andaotsika ekeo re Jesosy Kristy izay nanolotra miainy teo amin'ny hazo fijaliana nandatsaka ny rany ho anao ho antsika malagasy manana anjara amin'izany sika andao fa ho fitahiana any Madagasikara ny fahazavana entin'Andriamanitra teto amin'ity firenena tamin'ny alalan'ny fifoazana ny tomana antsika nandresendahatra antsika hiala amin'ny sampy havana malala dia tsy fitsarana koa tsy fanavakavanana fa nikirian'izany fa tena fitiavana tompoko fitiavana mba tsy ho very mandrakizay ny malagasy ary fitiavana amin'ny Madagasikara ihany koa ny tomana sy hiasany fifoazana eto fa tamin'ny 12 janoary 7 mba tsara fantatsika 12 janoary 7 dia niteny tamin'ny lava Jesosy ary rao nolazainy tamin'izay fotoan'izay i Madagasikara dia hataon'Andriamanitra ho fohy be fitoriana ny filazantsara eran-tany. Zavatra voasoratra daholo zany tsy lovatsofina koa fa voasoratra ary ny lava no teny mba soraty ihany ilay niteny rehetra nomen'ny tompo any fa ho avy ny andro izy anontany hoe inona no lazain'ny tompo tamin'ny alalan'ny lava tamin'izay fotoan'izay zany no izy riavana zany nge ny fikasan'Andriamanitra dia andaory malagasy avako isika fiangonana isika fifoazana ijoro tsara isika malagasy handraiko ny fahazavana ny tenin'Andriamanitra mibebaka
mandray an Jesosy Kristy ho tombo sy mpamonjy marina tokoa ande ho sambatra Madagasikara satria nomena ny fifoazana le fahazavan'izao tontolo izao. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra riavana. Amen. Hivavaka isika. Ry Jesosy Kristy tombo sy mpamonjy anay dia ankasitrahana felo ianao nanome anay izao fotoana izao dia atolotra anao ny voninahitra nefa nanao hiasa manan-kely ka nivozaina fafy ahita tany tsara ny havokatra be tokoa mba hiposaka eto amin'ny firenena indray ny fahazavanao ry tompo. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy velona tompo sy mpamonjy anay. Amen. Mitsangana miazava fatunga ny fahazavana ary ny voninahitry Jehova ary ny voninahitry Jehova efa miposaka aminao. Mitsangana miazava fatunga ny fahazavana ary ny voninahitry Jehova efa miposaka aminao. Mitsangana miazava fatunga ny fahazavana ary ny voninahitry Jehova ary ny voninahitry Jehova efa miposaka aminao. Mitsangana miazava fatunga ny fahazavana ary ny voninahitry Jehova efa miposaka aminao. Fa indrony aizina manarona ny tany ary ny aizimpito manarona ny firenena fa mirakosaka aminao mipisaka ny Jehova ary aminao no isehoany voninahitry. Fa indrony aizina manarona ny tany ary ny aizimpito manarona ny firenena fa mirakosaka aminao mipisaka ny Jehova ary aminao no isehoany voninahitry. Mitsangana miazava fatunga ny fahazavana ary ny voninahitry Jehova ary ny voninahitry Jehova efa miposaka aminao. Mitsangana miazava fatunga ny fahazavana ary ny voninahitry Jehova efa miposaka aminao. Misotranao zahay no fitenao lehibe na hatrariny tsingaritenao toby fa nimena ity zava-dehibe fiainay zany satria mbola miansonay ianao anatiny tobo masina tahaka zao. Amin'izao sakeritaona zao tompo dia iresaka ny teninao zahay ny teninao momba ny famohazanay satria tonga ny fahazavanao. Rendrika ao anatin'ny izina tokoa zahay isan'andro manoloana ny zavatra sarotra rehetra ienanay mila ho kivy zahay kanefa noho izany teninao zany mampitraka anay hisangana satria Jehova anao Jehova Andriamanitra ny fahazavanao. Ry olalina mandrakariva Jesosy mba ho fahazavana mibalika koa noho izao tontolo izao ka hanangana izao tontolo izao koa sy hitarika azy eo amin'ny fahamarinana rehetra mba hiposahany fahazavanao amin'izao tontolo izao azakany izy. Petrika aminarinao Jesosy avy Nazarety izany. Amen. Miarahaba na zanaky foaza rehetra na hatratra etsinkery taony tombo fa nimena ity taona 24 ka dia zava-dehibe zany ka dia rary raha mifampiarahaba isika. Tenin'Andriamanitra hotoriana dia amin'ny Siato fenimpolo anjiny voalohany nefa vaky isika manomboka amin'ny anjiny voalohany izy ka hatra amin'ny anjiny fahatelo aminaran'i Jesosy. Misy sangana miazava fa tonga ny fahazavanao ary voninahitry zao rehefa miposaka aminao. Fa indriny izy manarona ny tany ary na izy pito mandrara firenena fa aminao kosa ny posahan'i Jehova ary aminao no
isehoan'ny voninany ary ny firenena manato ny fahazavanao ary mpanjaka makeo amin'ny piratany posahanao amen ray maso ny masea amin'ny fahamarinana itelinao ny fahamarinana amen misy ambona malalo aminareo ny rehetra rery fahasoavan'ny Jesosy Kristy tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary faisa fany masina amen misy sangana mihazava fa tonga ny fahazavanao izany no fitenin'Andriamanitra anjarasika androany feo famoazan'ny firenena Israely niatrika fahasairana natao reny fahababona itsy andiny foatra masina itsy rehefa tonga tao tanindrazany Israely dia nandalo fahasairana be dia be tao ny tanàna ravo izay sy maintsy arenina ka niazakazaka nanarina zany avokoa ny olona rehetra tao ny fampifangaroaroana vavana amin'izay Jehovah sy vavana Zetilisa nataon'ireo Jiosy sisa tao Jerosalema tao ny politika mpitondrana izay nanembasemba ny fananganana ny tempolo narodany Babiloniana manoloana izany fahasairana rehetra izany dia kivo tanteraka ny Israely ka nametra-panotanenana amin'ny teny fampiretana ny famonjena nataon'i Jehovah taminy rendrika ao anatin'izany izipito akiviana izany izy vao tonga ny teny famohazana hoe misy sangana mihazava fa tonga ny fahazavanao famohazana ny fanahiny zanak'Israely hiatrika fiainana vaovao tsy teny ity ny fiainany taloha dia teo ambany fitondrany Babiloniana ka tao anatiny Ezipito ny fanompoana olombelona fa amin'izao zanak'Israely nafan'Andriamanitra tonga tao an-tanindrazany ka dia hiatrika fiainam-baovao eo ambany fitarian'i Jehovah zanaky ny fanekena Israely ka savelan'i Jehovah ho levony aizy Jehovah Andriamanitra ny fahazavana mandrakizay ho azy arak'izay lazaina amin'ny andiny fahasomby folo ty faharoapolo hoe sy ny masoandro isony no fahazavana anao noho ny andro ary sy ny fangararany volana no anazavanao fa Jehovah ny fahazavana anao mandrakizay sy retika isony no masoandronao ary ny volanao sy isoka fa Jehovah ny fahazavanao mandrakizay fahazavana azo antoka zany fahazavana nambara tamin'ny Israely zany ary io fahazavana azo antoka sy ho takony maizina isony no hitondra sy hanilo ny diany zanak'Israely ka sy raparapa ao amin'ny aizina isony izy ireo fa handeha ho amin'ny fahamarinan'i Jehovah ary izay no sinjiana amin'ny andiny faharika amby roapolo hoe ary ny olona ho rehetra ho marina avokoa raha ny fahazavan'i Jehovah no mibaliaka eo ampovoan'ny firenena iray dia sy misy heriny zavoaboahary afaka namaloka azy sy misy heriny maizina afaka andrakotra azy satria Jehovah Andriamanitra no fovoany ka dia manazava ny sain'ny olona sy ny ataony rehetra ka dia hizotra amin'ny fahazavana ny olona mamozy ny olona hiala amin'ny fahamaizin'Andriamanitra ka mamindra azy ho amin'ny mazava ambara ho reny sofiny olona izany mba hampiakatra ny moraliny mba sy andamaka ao amin'ny maizina isony izy na dia misy fahasairanana tahaka zao azy ity teny famoahana ity dia mitovy amin'ny teny fananganana nataon'i Jesosy tamin'ilay lehilahy narary 30 taona atao farihy Betsaida voalaza amin'izao ny fahadimy hoy Jesosy tamin'ilay marary eto ny fandrianao ka mandehana izany hoe sitrany ianao ka misangana ary mandehana fahazamandamaka amin'ny aretriny isony tahaka izany koa no baiko omeny Jehovah ny Israely amin'ny Siata faha-enimpolo voalohany misangana ny Israely ka miazava fa tonga Jehovah fahazavanao hanazavanao ka aza mandamaka amin'ny Ezipito ny akiviny isony ianao Jesosy Kristy nitondra fahazavana lehibe ho an'ny zanak'olombelona rehetra ambaro amin'ny filatsarany zao na toko voalohany fihoan'ny Jesosy fahazavana ho an'ny olona rehetra ka izy rehetra mandray an'izany fahazavana izany dia omena hery ho tonga zanak'Andriamanitra ka hazo fahasoavana na fahasoavana ary hamafisin'i Jesosy amin'izao na toko fahafolo fa ny antony ahatongavany dia hanome fiainana be dia be ho an'ny tananak'olombelona nandray izany fahazavana izany lay lehilahy zamba hatriny fony vahoteraka amin'izao ny toko fahasivy alohan'ny ampahiratan'i Jesosy ny maso dia nambara taminy teny famohazana hoe raha amin'izao tontolo izao dia fahazavana izao tontolo izao
ary rehefa avy nanambarany mahafazavana azy tonga eo amin'ny tsylazamba ty Jesosy dia napailatra ny maso zany hoe nanaisotra azy sy hiaina amin'ny fahazavana famiziny isony mba hanarahany ny mazava misangana miazava fa tonga ny fahazavana ho ny tenin'Andriamanitra toriana aminao androany feo mamoany kristiany rehetra izany rendrika amin'ny toromaso ny kristiany amin'izao fotoana izao manarona ny tany miaizina mila ho faty ny saim-pifoazina mampiavaka ny FNM manzaka ny Ezipito ny fanontoloany manzaka ny saim-barotra ka nikazikady tombarotra no filamatra eo amin'ny seray hajy ny soatavina malagasy hoe aleo velitsika lakalambola toy izay velitsika lakalam-piavana tafiditra koa ny fanompoasampo moderne miafinafina amin'ny fanaovana asa soa isatana ka mamitaka ny mosy miditra amin'ny fiangonana rakolokolo ka mpipadika raharahany fiangonana ho raharahany zao tontolo zao ezakan'ny politika sy politisiana mifandramatra ny mpirahalahy ny finoana ka hajiny didi-pitiavany meny Jesosy ho famantarany mahampianany eo amin'izao ny fahatembyfolo andiny fafitra amin'ny telopolo jo amin'ny telopolo ireo rehetra ireo dia izy manarona ny fiangonana avokoa ka nambarana izao teny famoahana izao hoe misangana ny fiangonana mihazava fa tonga ny fahazavanao misangana mihazava izaraky fifoazana fa tonga Jesosy fahazavanao ho anao mandrakizay Jesosy ka hitarika anao ho amin'ny fahamarinana rehetra ao anaty zany fahamarinana zany ny famonjeny Jesosy anao zay sy misy famonjena hafa sy ao amin'ny rery any ka raha miala izany dia iraparapa amin'ny aiziny manana Jesosy fahazavana lehibe ho povoanao ianao ko nahoana ianao ry fiangonana no mandamaka ny Espiritu farasiany misangana ianao ka mandehana manaraka ny lalana mazava ny hitarian'i Jesosy ianao tamin'ny voalohany sy ho an'ny kristiana zay fifoazana ihany ity teny famoazana ity fa natao koa ny vahoaka malagasy rehetra firenena tsy an'Andriamanitra ny firenena malagasy ny firenena malagasy iry ihany nametra an'Andriamanitra ny tombo fifoazana lefatra lehibe tsy manana izany ny firenena hafa rehetra ary malagasy avokoa ireo mandren'ireo ary nasian'Andriamanitra mba hamoany malagasy rendrika tao anatiny Ezipito ny fanompoasampo hitory Jesosy fahazavana mamirapiratra ho an'ny firenena malagasy ny antsoan'Andriamanitra azy ireo ka manana tombony isika ny vahoaka malagasy ka misangana miazava fa tonga ny fahazavanao napetraky Jesosy Kristy ho fahazavana eo rivo zao tontolo zao koa isika kristianina sy ny fiangonana ka hoy Jesosy ao amin'ny Mateo 5:17 hianareo ny fahazavana zao tontolo zao ziro mibalika eo ny fiarahamonina ianao ka aza manafa ny fahazavanao amin'ny fahaolotoana sy ny farasiana rehetra hoy Paoly ao amin'ny Efesana 5:5 fa maizina nareo fahiny fefa mazava amin'ny tompo ankehitriny mandehana tahaka ny zanaky mazava fa ny vokatry ny mazava dia amin'ny fahasara rehetra sy ny fahamarinana ary ny fahisiny mamantatry zay akasan'ny tompo mifoazy ianao zay matory ary misangana amin'ny maty ampahazavanao Kristy teny famohazanao zany zanaky fifoazana ka mifoafoazy ianao fa aza miombotra raha amin'ny mpanao rasy asehoy Kristy fahazavana amin'ny fomba fiteninao amin'ny fomba fitafinao amin'ny fifandraisanao vady aman-janakao sy ny fihavanao ary amin'ny fiarahamonina misy ianao amin'ny fomba fiasanao amin'ny sehatra misy ianao amin'ny fitondran-tenanao amin'ny alalao fiesika sy fomba ireo nanatantarahanao ny afatry ny tompo ao Mateo 5:20 hoe aoka hazava eo ambasy olona toy izany koa ny fahazavanareo mba ahitany asa soa ataonareo ka hakalazany ilay nareo zay an-danitra ry zanaky fifoazana malala amin'ny tompo miainao anaty fahasairana isika ankehitriny manolona ny fisian'ny valinareta Covid-19 mitebiteby isan'andro ny fo horohoro isan'andro miaina miakivy ny saina miareraka ny finoana ambara aminao androany fa mbola mitoetra ho fahazavana ho anao mandrakizay Jesosy eo fovoanao izy ary mbola manan-kery ny tompo-panantenana nomenanao eo amin'ny filazasarana zao natao fahafolazarika amin'ny folo hoe izaho no mpiandry sara manolotra ny ainy hamonjy izaho no mpiandry sara ary fantatry ny aho fantatry Jesosy mpiandry sara ianao apetra ho amin'ny fiainao rehetra tahaka ny ataon'ilay mpanompon'Andriamanitra iray amin'ny Salamo 23 hoe Jehova no mpiandry ahy sy anazava mahory aho mampandry ahy amin'ny ainy maiso izy mamelobelona ny fanahiko izy mitarika amin'ny lalan'ny fahamarinana izy
ina je mamaky loasany fahafatesina zao dia sy atavitra aloha zao fa ianao no amiko mandalo krizy ka kehitriny covid-19 aizina manarona ny tany zany nefa azakivo fa manana mpiandry sara maharo anao ianao koa batoky azy fa momba anao mandrakariva izy araka ny toky nomeny anao teo onahatra ny Andriamanitra isanka ny fanay masina izy azy amin'ny taloha indrindra ka ho mandraka izay raiso ny fitahia ho amina rehetra ny fahasoavana Jesosy tompo sy ny tsy amin'Andriamanitra ray ary ny firaisany fanay masina amen. Hivavaka isika rehetra. Ry Andriamanitra raiso zanaka ary fanahy masino, faly misaotra midera makalaza manome voninahitry ny anaranao zahay, fa mbola homenao tombonandro sy fotoana
mahatratry izao andro anio izao. Eny fa na dia misy aza zao zavatra aretina mandringana mahazo an'izao tontolo izao, dia mbola mahazo tombonandro izahay ka afaka manatanteraka izao fankalazana ny isan-taona ny toblebe farimena izao, na dia toa amin'ny fomba tsy mahazatra anay azy, dia lalana nataonao mba hazahoanay manatona anao bebe kokoa, ary misaotranao noho ny amin'izao fahazahoana manatanteraka manambara ny afatra ho an'ny reto vahoakanao ireto, dia ho an'ireo mpiandry izay vao natokana, sy ho an'ny mpiandry ihany koa izay efa nahazo ny asany hatrizay, ary indrindra koa ny kristianina izay miatrika izao fotoana izao. Dia ny fanahinao masina no hiasa mahery ao am-ponay, amboatra ny fonay azahoan'ny teninao mitoetra, sy azahoanao Jesosy Kristy koa monina ao anatinay. Dia taio zao teny zao, mba voninahitry ny anaranao, loharanontsoa sy fitahiana ho anay mpanomponao, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny hafatra ho anjarantsika amin'izao isan-taona ny toblebe farimena ny 4 Aogositra 2024 izao ry havana, dia ny teny izay voasoratra ao amin'ny bokin'ny Josoa. Josoa toko voalohany, andininy voalohany ka hatramin'ny 9. Toy izao ny fivakin'ny teny ao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa maty Mosesy mpanompony Jehova, dia ho Jehova tamin'ny Josoa zanaky Nona, mpanompony Mosesy: efa maty Mosesy mpanompoko, koa mitsangana mita ity Jordany ity ianao sy ireo olona rehetra ireo ho any amin'ny tany izay omeko azy, dia ny zanak'Israely. Ny tany rehetra izay ho diavin'ny fahaladianareo dia efa nomeko anareo araka izay voalazako tamin'ny Mosesy. Hatramin'ny efitra sy ry Libanony iry, ary hatramin'ny ony lehibe, dia ny ony Eufrata, ny tany rehetra izay any Etita, ka hatramin'ny ranomasina lehibe any andrefana no ho taninareo. Tsisy olona hajanona eo anoloanao amin'ny andro rehetra iainanao, tahaka ny nombako any Mosesy no hombako anao koa. Tsy andao anao na hafoy anao aho, mahereza sy mahatanjaha, fa ianao no ampandova ity firenena ity, ny tany izay nianianako tamin'ny razany homena azy. Koa mahereza sy mahatanjaha tsara ianao. Hitandremanao hanao araka ny lalana rehetra izay nandidian'ny Mosesy mpanompoko anao. Aza miala aminy na ho amin'ny akavanana na ho amin'ny akavia, mba hambinina ianao amin'izay rehetra alehanao. Aoka tsy ala amin'ny vavanao ity boky ny lalàna ity, fa saintsaino andro amanalina hitandremanao hanao arak'izay rehetra voasoratra eo. Ary amin'izany dia hahalavorary ny lalanao ianao sady ambinina. Ry Ray masina, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Teny nataon'i Jehova Andriamanitra ho an'i Josoa izao teny izao, fony izy nantsoina sy nirahina hitarika ny zanak'Israely hiditry ny tany Kanana, ary izany ihany koa dia afatra atolotra ho atsika amin'ity andro anio ity. Ny fanontaniana voalohany dia hoe iza moa Josoa izay afaran'i Jehova eto? Izy dia zanaky Nona, ary mpiara-miasa akaiky tamin'ny Mosesy. Zany dia voalazan'ny Nomery 7:9, ny
Josoa toko voalohany andininy voalohany ary ny Exodosy toko 17 ny andininy 7 sy ny toko 14 andininy 17. Anisan'ireo 12 lahy ihany koa zay nalefa ny safony tany Kanany izy, ka ity Josoa ty sy ny lehilahy anankiray atao hoe Kaleba no nilaza tatitra tsara tamin'ny zanak'Israely rehefa tafaverina avy any amin'ny fisafonany tany izy, fa ny 12 lahy kosa dia nilaza fa tsy azo idirana ny tany Kanana fa vavety ny olonao. Samy nilaza soa ny tany ireo irakarety ireo, fa nisy ny nanao hoe azo idirana dia Josoa sy Kaleba, fa 10 lahy kosa nanao hoe tsy azo idirana. Io anarana hoe Josoa io dia Mosesy no nanome azy io anaran'io, ka ny dikany dia hoe Jehova fanafahana na Jehova fanavotana, arak'izay hita ao amin'ny Nomery toko 17 andininy 49. Rehefa maty tao amin'ny tany Moaba i Mosesy dia feno ny fanahy-pahendrena Josoa, ka nijoro nandray ny raharaha ary nitarika ny zanak'Israely, ary ireo dia niaino azy arak'izay voalaza ny Deuteronomia toko 4:30 ny andininy 7. Marihana fa efa nasain'i Jehova nametrahany Mosesy tanana mialoha i Josoa, arak'izay voalaza ao amin'ny Nomery toko 4:20 andininy 9. Ary hoy Jehova tamin'i Mosesy: alao anao Josoa zanaky Nona, lehilahy izay manam-panahy, ka metraho ny tananao izy. Efa voatokana mialoha zany ity Josoa zay nampitondrana hafatra ity, ary Jehova no niantso sy nandidy azy hitsangana eto amin'ity Josoa toko voalohany andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 4. Nomeny Jehova hafatra ho fampaherezana sy toky izy amin'izao asa lehibe ho raisiny izao. Dia ny Josoa toko voalohany andininy 5 sy 9. Tsisy olona hajanona eo anoloanao amin'ny andro rehetra iainanao, tahaka ny nombako any Mosesy no hombako anao koa. Tsy andao anao na ahafoy anao aho mahereza sy mahatanjaha, fa ianao no ampandova ity firenena ity, ny tany izay nianianako tamin'ny razany homena azy. Izany fampaherezana nomena any Josoa izany koa no mbola hanafarana ho atsika mpiandry izay natokana, ary na dia isika efa voatokana teo aloha azy dia ampatsehivina, fa momba antsika Andriamanitra, ary tsisy fahavalo ajanona eo anoloantsika raha matoky izany isika. Nomba any Mosesy sy Josoa Andriamanitra, ary haitsika ny tantara ny fivoahan'ny zanak'Israely avy tany amin'ny tany Egypta, fa ny ranomasina ny zara roa, ny vatolampy namoaka rano ho an'ny zanak'Israely. Zany no ny fomban'i Jehova any Mosesy. Ary amin'ity Josoa ity koa zay ampanantenana dia misy asa lehibe tsy latsaky izay nataon'ny Mosesy no nataon'Andriamanitra taminy. Dia izao amin'ny toin'ity tantaran'ny Josoa ity dia izao ny ranon'ny Jordanina dia tonga tany maina, ka afaka nandeha tamin'ny tany maina ny zanak'Israely niditra ny tany Kanana. Ary na dia ny masoandro izay neverina ho isan'ny zavatra atahorana aza fa mandoro, dia nijanona teo ambonin'ny zanak'Israely tamin'ny alalan'ny fangatahany ity mpanompo Josoa ity.
izany koa ry havana dia toky lehibe ho antsika mpanompony. Zay no fidin'Andriamanitra fa tahaka ny nombany an'ny Mosesy sy nombany an'i Josoa no hombany antsika koa eo amin'ny fanatanterahana ny asa. Zava-dehibe koa ary azo lazaina fa tsy ambanin-javatra ny antsona an'i Josoa sy nanokanana azy nandraisan'ny asa. Ireo moa dia hitantsika ao amin'ny Nomery 7:20 hatramin'ny 20 izay manao hoe: ary hoy Jehova tamin'ny Mosesy, alao anao Josoa zanaky Nona, lehilahy izay manam-panahy, ka metrao ny tananao izy ary asavony joro eo anatrehan'ny Eleazera mpisorona sy ny fiangonana rehetra izy, ka mandidia azy eo masony ianao, dia anomezo azy ny voninahitrao mba hianohan'ny fiangonana, dia ny zanak'Israely rehetra azy. Zany hoe lay fanokanana teo anatrehan'ny olona sy fampiariariana azy dia tonga fahefana nakatoavan'ny olona azy. Ary dia tahaka an'izany koa amin'ity andro anio ity, natokana naharihary teo anatrehan'ny vahoaka, ary indrindra ihany koa nomena ny teny isika, ary dia tonga manam-pahefana eo amin'ny asa aman-draharaha. Ny fiangonana sy ireo ray aman-dreny no nanokana antsika, kanefa tsarovo fa Jehova Andriamanitra mihitsy no efa nandidy anatanterahana izany. Olona mahatoky no ilain'Andriamanitra na ilain'ny fiangonana anao ny asany, hitandrina sy anao araka ny lalàna rehetra, ary isaintsainy izany andro aman'alina arak'izay voalaza ny Josoa 1:9 ka hatramin'ny 7. Koa mahereza sy mahatanjah tsara ianao, hitandremanao hanao araka ny lalàna rehetra izay nandidian'ny Mosesy mpanompoko anao. Aza miala aminy na ho amin'ny akavanana na ho amin'ny akavia, mba hambinina ianao amin'izay rehetra aleanao. Ny lazaina amin'izany dia izao: aoka hitoetra ao anatintsika ny tenin'Andriamanitra. Ary io moa dia mbola naverin'i Jesosy ao amin'ny filazantsara araka ny Jaona 4:15 hoe: raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko, dia angatao izay tianareo na inona fa ho tonga aminareo izany. Antoko ny fahavitan'ny asa ny fiainana amin'ny tenin'Andriamanitra. Ary ny Josoa 1:15 dia milaza manao hoe: aoka tsy hiala amin'ny vavanao ity boky ny lalàna ity, ary amin'izany dia alavrary ny lalanao ianao sady ambinina. Izany koa no anafarana antsika, aoka ho velomin'ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny fanatanterahana ny asa. Ary Paoly dia nanafatra amin'ny Titosy, ary mbola anafarana antsika ihany koa ny ao amin'ny Titosy 1:7 manao hoe: mitana mafy ny teny marina araka ny efa nampianarina, mba ahaizany ananatra amin'ny fampianarana tsy misy kilema, sady handresy lahatra ny mpanohitra. Mbola ho antsika koa izao teny natolotra ny Josoa zao hoe: tsy efa nandidy anao va aho, koa mahereza sy mahatanjah, aza matahotra na mivadi-po, fa mombanao Jehova Andriamanitrao amin'izay rehetra aleanao. Amin'izao vanim-potoanan'ny aretin'izao dia misalasala ny maro, ary tonga kivikivy aza toa tsy te tokony tenin'Andriamanitra intsony. Mahita fampanopin'Andriamanitra maro izay tena atao hoe mpitarika, mandray andraikitra
nefa lavo no ny aretina satria nahoana Andriamanitra mahalala ny hevitra izay hiaverana fa izay tika hambara dia zao Andriamanitra raha milaza fa momba tsisy atohitra dia misy tiany hambara eo anatrehan'ny fahasarotana mbola afaka mijoro ve ny mpanompo izay novidiana. Ireto dia misy mpitory roa voalaza ny soratra masina ao amin'ny Luka 5:9-20 hatramin'ny 7:30. Ka ireo mpitory roa ireo dia samy nandeha nitory an'i Jesosy fa ny vokatra azo avy amin'izany dia samy hafa tanteraka. Dia izao ny zava-misy ao amin'io Luka 5:9 io. Raha nandeha tany amin'ny tany Gerasena Jesosy dia nifanena tamin'ny lehilahy nanana demonia izay efa nitoetra teny amin'ny fasana, tsy titsony izay anaovana azy fa ny gadra sy ny fatorana ataon'ny olona dia tapatapaka. Noroahan'i Jesosy sy ny didiny hiala taminy ny demonia tamin'io lehilahy io izay natao hoe demoniaka efa natory teny amin'ny fasana. Dia zao lasa niditra tamin'ny andiana kisoa ary ireo kisoa ireo dia lasa mivarina tany amin'ny antsana tamin'ny farika maty tao. Nahita izany ilay mpiandry ny kisoa dia niazakazaka, lasa nakany an-tanàna sy nitety ny lohasaha ary nilazany ny zavatra izay nataon'i Jesosy tamin'ilay lehilahy sy ny zavatra niatra tamin'ireo kisoa. Ary izay nampalahelo azy dia zao satria izy ny voafatotry ny fitiavaka rena dia ny kisoany maty no nambarany tany fa averezany tombotsony ary dia nirotra tokoa ny olona niazakazaka nijery an'i Jesosy. Ary dia nahita an'ilay lehilahy izay fantatr'izy ireo fa tsy hitan'izay nanaovana azy mitoetra eo an-tongotry Jesosy. Dia rehefa nahita izany izy dia ny zavatra nataon'izy ireo satria ny fanambaran'ity lehilahy ity dia naneo fa Jesosy nandroaka ny demonia niala avy amin'io lehilahy io, lasa nakany amin'ny kisoany maty aby. Ny eritreretiny ny amin'i Jesosy dia ho mpanome tombontsoa kanefa niteraka fahatiatoko. Ary maro koa ny mpitory ny filazantsara amin'izao amin'ny alalan'ireo fivavahana maro samihafa dia zao ny fahalalana an'i Jesosy dia mpanome tombontsoa ihany. Kanefa eo anatrehan'izany hoe filazana an'i Jesosy mpanome tombontsoa dia ny azy mahita fahatiatoko dia lazaina amin'izany fa tsy azo ianteherana ny amin'ny zavatra ny amin'izao tany izao fanarahan-dian'i Jesosy fa mahalany ritra fananana mampahantra. Ary ny fitoriana izay nataon'le lehilahy anankiray indray kosa dia ilay demoniaka izay hitantsika fa efa nalohan'ny fiarahamonina fa noho ny amin'i Jesosy dia nahazo fahasitranana. Io lehilahy io dia nangataka hiaraka amin'i Jesosy mba tsy hiverina eo amin'ilay fiarahamonina izay efa nandroaka an'i Jesosy. Kanefa Jesosy dia nanery azy handeha hiverina ho any an-tanàna ka hitory ny filazantsara ao. Dia lasa ity lehilahy ity ary niverina ka nitory tao Gerasena. Ao dia niatra amin'ity lehilahy ity lay teny ao amin'ny teny mpahefana izay voalaza ao amin'ny Jaona 4:12 hoe lazaiko aminareo marina dia marina tokoa izay mino ahy ny asa ataoko no ataony koa ary anao asa lehibe no izany azy izy satria izaho makany amin'ray. Fantatsika fa niroahan'ireto olona ireto Jesosy kanefa dia ao no mbola nanirahana an'ity lehilahy ity hitory sy hanambara. Raha fitinina dia hoe
samy mpanambara ny tenin'Andriamanitra ireo roalahy samy nanambara an' Jesosy, fa ny ray nanambara an' Jesosy ho mpampahantra, mpampijaly, ka dia nahatonga ny fiarahamonina nandroaka, fa ny anankiray kosa dia nitory an' Jesosy izay namonjy sy nanafaka azy tamin'ny fampahoriana sy fangejana nataon'ny devoly. Isika izay natsoina natokana tamin'ity andro ity, isika izay efa voatokana, manahoana ny fijoroantsika manambara an'ity Jesosy ity, fa io no anatanteran'Andriamanitra ny afatra izay nambarany tamin'ny Josoa fa izay, ary io ihany koa no mbola hanambarany sy anatanterahany an'ireo afatra rehetr'ireo ho antsika ho amin'ny fitoriana ny filazany tsara. Mahatoky Jesosy izay efa nifidy sy niantso, ary naniraka ity lehilahy ity ho ao amin'ny tanàna izay mafiatoka ary maditra azy, fa izao izy no anefa sy anatanteraka amin'ny fomba vaovao. Hirana ho any amin'izao tontolo izao isika, hanambara ny filazany tsara ny fanafahana, filazany tsara anome fiainana mandrakizay. Aoka hijoro ho mahatoky tahaka ny Josoa izay tsy nahafoy fa nanontany an'Andriamanitra mandrakariva amin'ny zavatra rehetra izay nataony, ary dia tahaka an'izany koa isika aoka mba hanontany sy angataka mandrakariva amin'izay zavatra hataotsika, fa tsy hiemotra na hiala. Eto ihany koa dia mbola tiana ny mampahatsiahy antsika fa misy mpitory ny filazany tsara izay manao asa tsy andran'Andriamanitra azy. Dia raha mijery ny filazany tsara izay nisoratany Jaona isika ny toko 2:20, andinin'ny 2:20 sy 3:20 dia zao: rehefa avy nanafatrafatra ny mpianatra Jesosy tao arian'ilay sakafo izay niarahany izy ireo, ka nanontaniany telo amin'ny Petera hoe: moty va ianao? Fano ary ny ondoko, andraso ary ny ondoko, fano ary ny ondoko. Dia izao, rehefa nanatona an' Jesosy ireo mpianatra ireo, ary ilay mpianatra tiny hita nanatona ihany koa, dia nanontany Petera hoe: ahoana ny amin'ity lehilahy ity? Dia izao no niresahan' Jesosy taminy: hoy Jesosy taminy, raha tiky toetra izy mandra-piaviko ahoanao izany, fa manaraha ianao. Ary ny ely tamin'ny rahalahy izany teny izany, fa tsy ho faty izany mpianatra izany. Nefa Jesosy tsy nilaza taminy fa tsy ho faty izy, fa raha tiky toetra izy mandra-piaviko ahoanao izany. Koa tandremo ny fampianaranao, tandremo ny fijoroanao vavolombelona, fa Jesosy ilay mahatoky sy marina nefa nilaza fa ombanao ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Ary ny afatra farany dia izay voalaza ny andenin'ny 9 amin'ity Josoa 1:ty hoe: tsy efa nandidy anao va aho, koa mahereza sy mahatanjah, aza matahotra na mivadi-po, fa mombanao Jehova Andriamanitrao amin'izay rehetra alehanao. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra izay efa hatramin'ny taloha ka ho azy mandrakizay. Amen.
Ry havana malala ao amin'ny tompo ho amintsika mandrakariva ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Misaotra an'Andriamanitra isika ry havana fa tanteraka sy lavorary ny fankalazantsika ny isan-taona fa 470 ny toby lehibe farimena fifoazana miray ao amin'ny FFBM. Misaotra an'Andriamanitra isika noho ny teny maro izay nomeny antsika ho fampaherezana antsika manoloana ny ady sarotra atetsika amin'izao fiainana ankehitriny izao. Tenin'Andriamanitra izay hitondra fampiorenam-pinoana ho antsika. Eny, misaotra an'Andriamanitra isika ry havana amin'izay nitaheny antsika rehetra ary nahafahantsika niatrika ny fankalazana izao isan-taona fa 470 izao. Eny, marobe tokoa ny tenin'Andriamanitra izay voaraintsika ry havana, nomenantsika izany. Ingane ireny tondra fanavaoza ary tarika antsika rehetra ho amin'ny tena fibebahana maro hanatona antsika n'Andriamanitra amin'izao andro iainantsika izao. Eny, manoloana ny zavatra mitranga eto amin'ny firenena. Mba tsy ho raraka an-tany foana ny teny izay nomenantsika fa hiasa hanan-kery eo amin'ny fiainantsika ireny tenin'Andriamanitra izay nafafy ireny, ka tsy hiverina foana any amin'izay naniraka azy izy. Eto koa dia manolotra fisaorana ho an'ireo mpanompon'Andriamanitra izay nandray anjara rehetra, na izay nitondra ny fampianarana ny soratra masina, na izay nanao ny lahateny, na izay nitondra ny toriteny. Misaotra indrindra anareo mpanompon'Andriamanitra, nanaiky nataon'Andriamanitra fitaovana nitondra ny hafatra ho an'ny zanaky ny fifoaza, ho an'ny zanaky ny filazantsara. Andriamanitra nifidy sy niantso anareo, hanafiry anareo hatrany efanareo ny adidy, ny andraikitra ny asa fanompoana izay nanyandren'i Jesosy anareo tsirairay avy. Ao ny birao fohibe ny fiangonana Loterana Malagasy izay nanolontsaina ary nitarika tamin'izay fandaminana tanterahana izao fankalazana ny isan-taona izao. Saotra indrindra ny birao fohibe ny FLM ny tompo any ombanareo amin'izay adidy sy andraikitra mavesatra napetraky ny tompo aminareo maray aman-dreny eto amin'ny firenena amin'ny fiangonana Loterana Malagasy. Misaotra anareo mpampianatra ao amin'ny salta izay nitondra ny fampianarana, ianareo izay pastora, ny filohan'ny sondamparitany, mitondra filiovana, mitondra fitandremana rehetra izay nanaiky ampitiavana, antsitrapo, nanana fandavatena, nanao izay anjara nomena anareo teto. Eny, eto koa dia misaotra ny teknisianina rehetra tsy akanavaka, tao izay naka ny sary sy ny feo tany amin'ny faritany, tao izay nanao ny montazy ka nampita azy tamin'ny tambajotra-tserasera. Ianareo izay nanaiky ho fitaovana avy amin'i Jesosy nampitahana ny hafatr'Andriamanitra. Misaotra indrindra, nanaiky nampiasa ny talentanareo ianareo, azahoan'ny maro nandre ny tenin'Andriamanitra. Jesosy ny ampitombo ny talentanareo, hombanareo ary nafiry tanterahanareo koa ny asa izay napetraky ny tompo. Misaotra atsika kristianina tsy akanavaka, atsika zanaky ny fifoaza, manerana ny nosy naiza naiza. Misaotra indrindra tompoko, nanaiky tampitiavana ianareo, nandray ny tenin'Andriamanitra, nanaiky ary naneo fahendrena ianareo ny amin'ny fandaminana rehetra izay natao, na dia tsy afaka nivory taty antoerana ny tompo lehibe farimena azy, nalahelo tokoa ny fo, kanefa dia eketsika ho fandaminana avy amin'Andriamanitra izany, mba tsy ho raraka an-tany tenin'Andriamanitra izay nomenantsika rehetra, fa mba hampiorona ny finoantsika, hijoroantsika vavolombelona ary haharetantsika amin'ny fanarahana ny tompo. Mahereza ary eto dia misaotra atsika kristianina
izay nanolotra fanomezana fanohanana ny asany tompo lehibe farimeny misy saotra indrindra voaray reny ary dia mba ho tahiny tompo ka aso ny asany fampandrosoana ny fanjakany fampandrosoana ny fitoriana ny filazantsara. Jesosy manakare-pahasoavana ry havana hanombotra ny laninareo ho amin'izany asa izay napetrany eto amin'ny tompo lehibe farimeny izany dia mba tsy ho diso anjara ianareo. Jesosy ampitombo ny harena hanome ny fitahina sy ny fanambinana aminareo tsirairay avy. Saotra ny tompoko fa voaray izany. Eto ampamaranana dia mirary ao antsika rehetra mba samy hatratra ny jobily 570 taona ny amin'ny taona ho avy dia ny amin'ny 220 zany. Jobily lehibe zany ka dia miomana isika ary manentana antsika mba samy mitrotram-bavaka izany fotoana lehibe izany ka mba ho tafaona amin'ny mpifaliana eto isika amin'ny taona ho avy raha sitrapon'Andriamanitra dia Jesosy ny omba sy tantana antsika mba hahatrarantsika izany taon-jobily amin'ny taona ho avy izany. Saotra indrindra tompo ho an'Andriamanitra ny voninahitra ary ho antsika rehetra kosa ny fiadanana. Hivavaka isika. Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masonao, misaotra sy mideranao zay amin'ny fitiavanao lehibe ka nahazo olonay nankalaza ny 470 taona ny tompo lehibe farimeny zao. Misaotra Jesosy noho ny amin'ny teninao maro izay notori nafafy tamin'ny alalan'ny reo mpanomponao. Ingane mba hitondra ny hery sy ny fanavaozana avy aminao ny teny izay renay. Ampiorina ny finoanay ka tonga anao tena vavolombelonao amin'izao andro sarotra inanay izao. Dia mametraka eo am-pelatananao ny fiainanay rehetra, ny tompo lehibe farimeny, ho tahinao ny asany ary ahatonga ny olonao ho amin'ny fibebahana tokoa, ary ahatonga fanasitranana ho an'izay marary, ahatonga fanafahana ho an'izay voafatotra. Ary dia mametraka eo am-pelatananao ny fiainanay mba hatraranay ny jobily 570 taona ankalazaina ny 120 ho avy zay. Ianao ny nomba sy tantana anay ka dia tafaona ny mpifaliana eto zay amin'izany taona jobily lehibe zany. Dia mamindrafo aminay ka mamelany elokay Jesosy ary dia tahiro mpanomponao rehetra zay nandray anjara na zay nitondra ny teninao teto na ireo teknisianina rehetra zay nanolo tena ny fitiavana sy ny sitrapo. Ianao any mohomba azy reny androtsaka ny fitahinao. Zany no izay nitony fonay Jesosy ka aoka hoe ho tehirizinao amin'ny finoana sy aritra amin'ny fanomponanao ny zanaky ny fifoazana rehetra. Ny anaranao Jesosy no angatana izany. Amen. Ivaluta, Ivaluta.